Faly miarabantsika izay manaraka fampiralam-baovao eto amin'ny défi Madagasikara ary asaiko ampanajana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika ny vaovao dia vaovao politika avy hatrany. Nanazava imonja roandefa androany fa 50 millions d'ariary ny caution alohany fa tsy 200 millions d'ariary tahaka ny rehetra. Arao ny fanazavana. Nitondra fanazavana mikasika ny mety ho antony tsy nankatoavin'ny ACC ny taratasy filatsahako fidiny imonja roandefa androany. Nilaza mantsy izy fa nanara-dalàna satria ilay voalazany loi organique 2028-009 no narahany tamin'ny fanaterana ny ato taratasy. Voalaza anatin'io fa 50 millions d'ariary ny caution. Tonga teny amin'ny caisse de dépôt Antaninarenina ny solotenany niaraka tamin'ny OIC na psiony chèque momba izany. Voarahin'ny ACC ny dossier taorian'izay saingy tsy nankatoavina ny maha-kandida azy. Ny an'ny olona nefa dia 200 millions d'ariary avokoa fa ny azy zany dia 50 millions d'ariary. Rehefa nisafidy zany zahay dia nisafidy ny anatanteraka sy anaraka ny loi organique. Rehefa natao zany caution izany dia naterina teny amin'ny caisse de dépôt et de consignation. Rehefa tonga teny amin'ny caisse de dépôt de consignation dia novakiny tokoa lay loi organique dia nampitahiny amin'le soi-disant décret zay tsindrinay moa ny maha-caractère illégal azy que ce soit pour la forme ou dans le fond. Dia rehefa nanao remarque zany satria nitondra huissier zahay nitao amin'ny caisse de dépôt dia nijereny dia nisoratany mazava tsara ato fa ny trésor Antaninarenina dia nandray ny solotenany candidat présidentiel zay mitondra tokoa ny caution 50 millions d'ariary chèque de banque dia soratany ato moa zany ny numéro an'izany chèque zay natolotra azy zany. Dia niteny ihany koa izy ny fisiny ho loi organique 2018-009 sy ny article 9 ato anatin'ity zavatra ity. Dia ny zavatra dia nangataka izy zany instruction avy any amin'ny ACC amin'ny fankatoavana ny fandraisana an'io caution io. Dia zavatra koa nanontaniana dia le montant 50 millions d'ariary zay natolotray sy nanontany ihany koa izy hoe élection anticipée ve ty élection tia satria raha io article 9 io koa dia mbola manamafy hoe mitazona ny zavatra nitapahana teo aloha raha ohatra ka élection anticipée le izy. Dia io iahatsika mahita misy cachet ny huissier moa zany fa misy cachet ny caisse de consignation et de dépôt ny constaté an'izany rehetra zany dia nentina tany amin'ny ACC. Rehefa tonga tany amin'ny ACC napetraka ny dossier rehetrarehetra dia complet. Dia rehefa tonga teo amin'le resaka hoe caution zany dia no azavaina aminy fa hoe misy requête miaraka amin'ity ty dossier anay ty ny caution napetrakay fa manontany validation ny any amin'ny trésor public. Dia zay koa ny requête ataonay. Dia tamin'ny fandraisana ny pièce dia misy 520 izy reto ary amin'ny colonne ligne 12 dia milaza l'équitance avy any aminay dia oui zay voalaza ato zany hoe zany tsy hoe dossier foana tsisy caution natolotrany fa dossier misy caution fa mifanaraka amin'le loi organique 2018-009. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa miantso ireo mpampianatra mpikaroka ny fialan-kevitra siantifika amin'ny université Fianaratsoa mba hamita ny taom-pianarana 2020 sy 2020 arao ny andinidiny. Efa nivory ny filan-kevitra siantifika ao amin'ny université Fianaratsoa omaly dia nihevitra fa tokony ho faranana ny taom-pianarana 2020 sy 2020 araka ny tety andro efa voafaritra. Niantso ny mpampianatra mpikaroka ihany koa izy ireo mba hiverina hiasa sy hanomina ny fanadinana ary manasa ny sampam-pianarana rehetra hanomina ny faninanana ny fidiran'ny mpianatra taona voalohany ho an'ny taom-pianarana 2020 sy 2020.
Antananarivo miantso mpitandro filaminana mba tsy hiaro ny tombontsoan'ny olombitsy fa tena ho tandroka arony vozana manoloana toendra raha politika kehitriny arahara ny fanazavana. Miantso ny mpitandro filaminana mba tsy hiaro ny tombontsoan'ny olombitsy ny CSS aoka mba tena ho tandroka arony vozana ianareo hoy ireto vondrony mpampianatra mpikaroka eny amin'ny mijery manontolo ireto. Miantso ny vahoaka malagasy ihany koa mba tsy ho tafiditra anatin'ny velam-pandriky ny mpanakorotana. Ny aiky ny CSS fa tsy maintsy ny joro ary tsy maintsy naneho faneho-kevitra politika manoloana izao toetra raha politika ankehitriny izao. Amin'ny anaran'ny CSS Sampanantananarivo no itenenana tapaka nandritry ny fivoriam-be fa dia maneho hevitra ny CSS tsy maintsy mijoro fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fanapahan-kevitra no raisy ny CSC ny ACC na ny fantatsika tsara fa ny haute cour constitutionnelle izay hita fa mitanila ary tsy manaraka amin'ny tokony ho izy. Koa dia milaza izahay fa tsy miombo-kevitra amin'izany ny fahalalana sy ny lalàna dia nampianarina izany ary tokony ho fantatra misy ny maro tsy azo anombinana tsy azo analana ny article 42 ao amin'ny code de nationalité tsy azo anombinana tsy azo analana tsy azo adikavilana ny article 46 voalaza ny lalam-panorenana. Koa tsy miombo-kevitra amin'izany izahay satria ny fahalalana dia tokana fa mampietry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny fanakobonana ny marina. Aoka ny marina dia ny marina ihany no ambara sy hitaizana ny vahoaka malagasy fa aoka kosa ny fandikana vilana ny lalàna tsy ho atao ary tsy seho masoandro eto amin'ny tany sy ny firenena. Madagasikara dia tany tandalana tsy misy ambony lalàna ary tokony hanaja an'izany tany tandalana izany ny olom-pirenena tsirairay. Miantso ny vahoaka malagasy mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny sasany izay mieritreritra ny ikendry fanakorotanana tsy mahaso antsika mianakavy. Aoka mba ho tony isika rehetrarehetra, aoka mba hifanatana, aoka mba hifampidinika izay afaka mifampidinika satria ny firenena malagasy dia antsika malagasy. Ny manana zo pirenena vahiny dia afaka mody any aminy raha sanatria ka mikorontana isika. Tsy mahasoa antsika fa efa latsaka katerena ny firenena ny mety hidirana indray mandeha ao anatina krizy sy fahantrana lalina. Koa dia izay no anaovana antsoava ho antsika tsirairay mba tony. Ho anareo mpitandro ny filaminana tandroka arony vozana dia ny fiandrianam-pirenena no tokony ho arovanareo tokony toy ny anak'Andriamaso indrindra aoka tsy ho fitaovana fampiororona sy hanaovan'ny olombitsy raha matahora ianareo fa natao ho an'ny firenena, natao ho an'ny tanindrazana hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Izay ihany koa raha tompoko lasy tompo vavy mety namanakatona fampalalam-baovao amin'izao hariva izao. Misaotra anao tsy nisaraka taminay. Veloma tompoko.